miarabanao tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra hanova amin'ny fiainanao ho lasa feno fifaliana, feno fiadanana ary feno fandresena. Tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany androantsika amin'ny miresaka mahakasika ny Fanahy Masina fa hoe zavatra tena isan'ny jerentsika tamin'ny farany indrindra mantsy hoe Andriamanitra ny tena izany hoe ny zavatra sitrapon'Andriamanitra ozy izy na hoe le mystère tsy nampahafantaran'Andriamanitra olona tany amin'ny testamenta taloha dia hoe Kristy na hoe Andriamanitra mihitsy hipetraka ty anatintsika. Dia za mantsy zany le fifandraisana tian'Andriamanitra iainana amintsika. Dia za mihitsy mazava-dehibe an'izany na tonga zany hoe nampianarina mialoha hoe rehefa amin'ny Jesosy tsika tonga dia marina, tonga dia famarin'Andriamanitra natiorantsika amin'ny Jesosy. Dia afaka mifandray amin'Andriamanitra tsika tsy misy tahotra tsony. Dia manomboka androany mantsika resaka mahakasika ny Fanahy Masina fa hoe zava-dehibe mihitsy mila fantatsika zany hoe ao amin'ny Jesosy tsika rehefa nandrain'i Jesosy dia natsofoka ny Fanahy Masina tao amin'ny Jesosy dia tonga dia marina. Dia Andriamanitra tonga dia mipetraka ty anatintsika. Dia anisan'ny tenin'Andriamanitra nijerentsika tamin'ny farany mantsy le Galatiana 4:4 dia 9:9. Ny tenin'Andriamanitra hoe ary satria zanaka ianareo dia ny rahan'Andriamanitra ho atao-pontsika ny fanahy zanany miantso hoe Aba ray ô. Dia izay le fifandraisana tian'Andriamanitra iainana amintsika. Izy marina mihitsy hoe Andriamanitra hitahantsika, ny Baiboly miresaka an'izany. Dia izy marina mihitsy hoe manao zavatra mahagaga antsika, ny Baiboly koa miresaka an'izany foana. Fa izy mbola misy zavatra mihoatra noho le zavatra azo tsapain-tanana fotsy dia hoe Andriamanitra mihitsy mipetraka ty amintsika dia manana fifandraisana ohatrany hoe fifandraisana mpivady. Dia zavatra manomboka avy akitsika androany hoe iza ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina mantsy tsy hoe zavatra fa persona mitovy ny hoe za zao persona, Andriamanitra persona dia Jesosy persona. Dia Fanahy Masina persona mitovy an'izany ihany. Dia avy akitsika Jaona 4:4-9. Ary zaho angataka miray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia eto mantsy misy an'ity kintana kely ity dia raha hitantsika eo ambany hoe parakleto zany ny teny grika amin'ilay izy dia hoe mpanampy na mpampahery na mpisolo vava. Dia zavatra fantatsika voalohany zavatra ny tenenin Jesosy voalohany tamin'ny Fanahy Masina mihitsy mantsy hoe mpananatra hafa na hoe mpisolo vava hafa na mpanampy hafa. Dia matokana azy miteny hoe hafa mantsy izy no nanampy ny mpianatra. Dia rehefa niteny izy hoe za angataka andray izy andefa hafa. Dia nitenenena hoe andefa hafa izy ozy izy fa mitovy anahy mihitsy. Ohatran'izany zao ohatra hoe za zao ampiasana ohatra ka ohatra hoe mijanona tsy miasa ohatra dia mandefa soloko any ampiasana ohatra hoe ity no ataoko soloko raha ohatra miala dia iny ny soloko hoe mahay manao an'le asa nataoko taloha mihitsy dia za mahatonga anahy miteny hoe na mahatonga anahy hoe manolotra anazy hoe izy no soloko ohatra. Dia za mantsy zavatra nataon'i Jesosy eto. Jesosy miteny hoe za ozy izy andefa mpananatra hafa mitovy anahy mihitsy izy. Dia izy nanao le zavatra ataoko taminareo ihany ozy izy nresaka tamin'ny mpianatra. Dia zavatra hitantsika voalohany mihitsy mantsy ankoatran'le hoe toetra ny Fanahy Masina inona zavatra ho ataony. Dia ozy izy hoe mpananatra izy ozy izy amin'ny teny gasy dia efa nijerentsika tao amin'le tao ambany kely teo hoe na mpisolo vava na mpanampy. Fa ozy izy hoe mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia Fanahy Masina mantsy zany tsy nirahan'Andriamanitra hoe hidina dia hiakatra izy marina mihitsy hoe zany mahazatra n'olona matety. N'olona ary zatra an'izany mihitsy hoe isaky mivavaka dia mieritreritra an'izany hoe tsy olo ny Fanahy Masina dia mihira, mandihy. Dia rehefa hoe tena ao tsara daholo mihitsy ny zavatra rehetra dia tonga amin'izay ny Fanahy Masina. Dia misy hira mihitsy ary hira fangatana Fanahy Masina tadidiko manao an'izany foana izay taloha koa isaky ny mivavaka dia isaky ny misy fotoana le ohatrany hoe fanaovana asa sy fampaherezana fiantsoana azy tamin'izany. Dia mangataka misy hira be dia be mihitsy falistana hira firana hoe reto ny hira iraina dia hoe mangataka Fanahy Masina hidina, mangataka Fanahy Masina hampianatra sy ny sisa. Fa ozy izy Jesosy hoe rehefa nalefa indray ozy izy ny Fanahy Masina dia hiaraka amintsika mandrakizay. Fanahy Masina zany tsy ary miverina nakany an-danitra tsony. Dia tsisy an'izany hoe Fanahy Masina midina dia hoe Fanahy Masina lasa dia Fanahy Masina midina dia lasa. Fa ozy izy hoe zany mihitsy ny anisan'ny toetrany, zany mihitsy ny zavatra ny tenenin Jesosy voalohany. Ny tenenin Jesosy faharoa mantsy zany tao aorianan'izy ny teny hoe Fanahy Masina dia mpampianatra. Fanahy Masina zany tsy hoe zavatra hafahafa. Misy olona mantsy koa manao zany hoe mieritreritra zany hoe Fanahy Masina mahatonga ny olona lasa manao zavatra hafahafa ohatra. Tsisy idirana zavatra hafahafa mihitsy zany fa hoe mpampianatra fotsiny izy mampianatra, mpisolo vava fotsiny izy misolo vava, mpampahery izy mampahery. Dia ny zavatra manaraka fantatra mantsy zany hoe ny Fanahy Masina dia natao hijanona eto mihitsy. Iny mihitsy Andriamanitra mipetraka ty an-tany. Dia raha mbola manohy antsika hoe dia ny fanahy ny famarinana ozy izy izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Dia zavatra teny Jesosy manaraka mantsy zany hoe fanahy famarinana na hoe le famarinan'Andriamanitra Jesosy mihitsy mantsy famarinana. Dia ozy izy hoe ny fanahy ny famarinana ozy izy ny Fanahy Masina fa tsy hoe fanahy mamitaka, tsy fanahy mandainga, tsy fanahy fikorontanan-tsaina na hoe fanahy fahadisoana. Dia ozy izy ny zavatra fanta manaraka mantsy ankoatran'izay hoe tsy azon'izao tontolo izao raisina dikan'izany izay olona tsy nandray an'i Jesosy tsy afaka mandray Fanahy Masina. Dia ozy izy hoe satria tsy hitany na fantany.
fa ianareo mahafantatra azy de tamin'izany mantsy Jesosy nyresaka tamin'ny mpianatra fa izy marina amintsika koa zany rehefa nandray an' Jesosy tsika rehefa nandray an' Jesosy de tsy zao tontolo zao tsony fa lasa amin'ny fanjakany zanaka malala de ozy izy hoe tsy hitan'izao tontolo zao zany nafantany fa tsika ozy izy mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo de eto mantsy ny zavatra fantatra manaraka izy marina mihitsy hoe fanamasina mipetraka miaraka amintsika eto fa lasa ao anatintsika raha zay vitsivitsy zay sady mantsy zany resana ohatra hoe ataontsika sary tsotsotra de voalohany Jesosy niteny hoe inona zavatra ho ataon'ny fanamasina de ozy izy hoe mampianatra izy ozy izy de misolo vava de mampahery de ve hoe oviana izy no eto de ozy izy hoe hiaraka amintsika izy mandrakizay rehefa tonga zany fanamasina tamin'izany de tsy miverany niakatra tsony fa mbola eto foana izy de ve ozy izy hoe fanany famarinana izy ozy izy n'olona zao mikorota saina tsy mahafantatra hoe inona ary zany marina de ino le zavatra ento fanamasina miteny antsika hoe zao le marina de ve ozy izy hoe tsy hain'izao tontolo zao raisina fanamasina tsy hain'olona tsy nandray an' Jesosy raisina de na de mivavaka eo manarivandreo tsika de tsy mety mandray fanamasina mihitsy izy satria tsy mahafantatra fa ozy izy hoe tsika rehefa nandray an' Jesosy zany de mahafantatra satria fanamasina am'izay ho avy hipetraka ty anatintsika de manohy ihany Jesosy miteny hoe tsy hamela anareo kamboty aho akaty aminareo aho de zavatra jerentsika eto mantsy ny Tenin'Andriamanitra mantsy miteny hoe fanamasina tsy hoe hafa fanamasina de hafa Jesosy de hafa Andriamanitra ray fa mitovy ihany de zao am'izay mantsy manomboka tsikarintsika ohatra hoe Jesosy miteny hoe tsy hamela anareo kamboty aho akaty aminareo aho de nefa Jesosy andeha de Jesosy zany tsy miresaka rehefa le miteny hoe zaho avy ho akaty aminareo de tsy miresaka an'le vatantsony izy fa fanamasina iny resana iny de ohatsy hoe vetivety foana de tsy ahita intsony izao tontolo zao fa ianareo no ahita satria velona de velona koa ianareo ary am'izany andro zany de ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko ary ianareo ato amiko ary zaho ao aminareo de mbola mitohy ihany zaho ozy izy Jesosy ao amin'ny ray de nareo ozy izy Jesosy ato amina iny le reo hoe rehefa mandray an' Jesosy tsika le tany amin'ny Romana toko 1 de 9 hoe rehefa mandray an' Jesosy tsika de atao batisa am' Jesosy na hoe atsofoky ny fanamasina am' Jesosy de ozy izy hoe ary izaho ao aminareo de rehefa miresaka an'izany hoe Jesosy ity amintsika zany mantsy zany Jesosy de fanamasina nyresany fa tsy hoe izy mivantana tsy hoe misy vatana Jesosy tsisy an'izany afa hoe nisy olona de hoe iny vatany Jesosy iny natsofoka tao anaty olona fa hoe fanahy le fanan'Andriamanitra hoe fanamasina nyresany Jesosy hoe rehefa ho akaty amintsika izy de fanamasina nyresany am'izany zay manana ny D.2 ka mitandrina izany de izy no tia ahy ary zay tia ahy no tiany raiko ary zaho tia azy ka iseho aminy de eto mantsy izy miresaka hoe iseho aminy mbola le hoe Jesosy iseho amintsika fa fanamasina nyresany am'izany fa tsy hoe Jesosy vatana ho Jodasy sy Iskariota tamin'ny tompoko nahoana no aminay ianao no iseho fa tsy am'izao tontolo zao koa ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe raha misy tia de tandrina ny teniko izy ary ndraiky ho tia azy ary akao aminy izahay ka ononao aminy de ozy izy ndray izy hoe ndraiky ozy izy tia azy de akao aminy izahay na hoe Jesosy sy ndray akaty amintsika fa izy tsy hoe misy vatana Jesosy makaty amintsika fa le fanamasina nyresana de dikan'izany mantsy zany ny zavatra fantatsika hoe fanamasina de Jesosy ihany de fanamasina de ray ihany ny Jaona toko 7:10 hatramin'ny 9:10 mihitsy manomboka miresaka zany Jesosy hoe le fitambarana na le fitoviany zany hoe Andriamanitra ray de Jesosy zanaka de fanamasina zany mitovy ihany de dikan'izany mantsy zany fanamasina tsy hoe zavatra hafa fanamasina tsy hoe zavatra ivelan'Andriamanitra tsy hoe anjely ohatra na zavatra ohatran'izany fa fanamasina Andriamanitra ihany fa Andriamanitra mipetraka ty anatintsika de ny zavatra fantatsika mihitsy mantsy ohatra hoe ataontsika ohatra tsotsotra zany de hoe Andriamanitra ray ohatra Andriamanitra mihitsy le fahafantarantsika anazy hoe misy an'izany Andriamanitra zany fa Jesosy zanaka Andriamanitra fa teny le tenin'Andriamanitra tonga nofo izy Jaona toko 1:4 ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay voninahiny de voninahitra mendrika ho an'lahy tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana de Jesosy mantsy zany Andriamanitra fa Andriamanitra le teny tonga nofo de nonona teto amintsika de le mitondra le fahasoavana na le hoe fanomezana maimam-poana avy any amin'Andriamanitra na le hoe Andriamanitra natateraka le zavatra tsy vitatsika tamin'ny herin'ny tenantsika manokana amin'izay sady feno fahamarinana fa fanamasina ndray Andriamanitra le hoe ray sy Jesosy le hoe zanaka Andriamanitra zanaka de mipetraka ty anatsika de iny antsoina hoe fanamasina de mitovy ihany manana raha ohatra hoe Andriamanitra ray mipetraka ty amintsika na mitovy ihany na hoe mahita ny vatany Jesosy de miresaka atsika mivantana mitovy ihany zany sy hoe misy ny fanamasina ty anatsika de manomboka miteny zavatra amintsika de za mantsy zava-dehibe mihitsy zavatra tena olana anisany hoe mahatonga ny olona manana fisaina hafahafa fanamasina mantsy tsy mahafantatra hoe iza fanamasina misy olona mieritreritra zany hoe fanamasina ohatra hoe zavatra tsy hoe Andriamanitra fotrany hoe zavatra nazo raisina na azo tsy raisina
de misy olona ndray mety hoe mieritreritra zany hoe fanamasina zavatra mampanao zavatra fafa fotsiny de mahita an'izany marina mihitsy hoe misy an'izany amin'ny tele ohatra misy olona milaza misy fanamasina de sambisambikina hoe izy manao zavatra fafa eo midabodaboko amin'ny tany mivadika any ambadika any masiny de lasa fotsifotsy zany tsy fanamasina zany fa olona mandeha ara-nofo fotsiny fa fanamasina hozy izy Jesosy hoe fanamasina de Andriamanitra na hoe Jesosy sy ny ray mipetraka ty anatintsika de fanamasina le mpampianatra zany zavatra atao fanamasina tsy hoe mpampisambikimbikina na hoe mpampidabodaboka na hoe mahatonga n'olona hoe lasa manao zavatra fafa fotsy izy hoe fanamasina mampianatra fanamasina misolo vavantsika de fanamasina mampahery de ny fanamasina hozy izy fanany famarinana fanamasina tsy fanana fikorotana tsy haina ohatran'izany hoe tsy fantatra inona ary zany zavatra ataon'ito olona ito dabodaboko amin'ny tany fotsiny tsy hita hoe ahoana fa reny izy marina mihitsy hoe misy olona rehefa misy fanamasina de manao zany fa nofo le olona fotsiny mahatonga anazy manao zany fa fanamasina hozy izy Jesosy tsy zany fa fanamasina Andriamanitra mipetraka ty anatintsika de mivakitsika manaraka Jaona 4:7 teo ihany izany teny zany de efa voalazako taminareo raha mbola nitoetra eto aminareo aho fa ny mpananatra de ny fanamasina izay raha ny ray ho amin'ny anarako izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo de eto manzany tsika manomboka amiresaka hoe inona ny atao amin'ny fanamasina rehefa fantatsika hoe iza izy de hoe fanamasina de Andriamanitra na hoe Jesosy sy ny ray mipetraka ty anatintsika de mipetraka ty amintsika mandrakizay fa ozy izy hoe mpananatra ozy izy na mitovy le toe amantsy zany le hoe paraky le tao tena hoe mpanampy na mpampahery na solo vava de izy ozy izy irany ray amin'ny anaran'i Jesosy de izy ny hampianatra atsika ny zavatra rehetra sy de zavatra atao amin'ny fanamasina mantsy zany mampianatra ny zavatra rehetra ozy izy de zavatra tena zava-dehibe koa ny zavatra rehetra fanamasina tsy hoe mampianatra fomba ampiangonana tsy hoe mampianatra zavatra ohatran'izany fa le zavatra ilaintsika tena ilaintsika mihitsy raha ohatra hoe manambady ianao ohatra de fanamasina mampianatra ohatra ny ahoana namoron'Andriamanitra tokantrano de ahoana ny atao tonga anazy milamina tsara raha ohatra hoe miasa ianao ohatra miasa any ampiasana de fanamasina mampianatra ohatra ny ahoana ny atao rehefa miasa mahatonga antsika hoe lasa miasa tsara ny fanamasina ohatra mampianatra ohatra hoe manana orinasa ianao ohatra de ny fanamasina manompoka maneho zavatra ho avy nahita an'izany zao tsika tamin'ny Covid nikatona daholo ny zavatra rehetra de niavaka teo amin'izay ny olona hoe nandehandeha foana amin'izao fotsiny fa ohatra hoe nisy olona zao nanao orinasa de mety misy olona afaka mijoro volombelona amin'izany hoe zany ampitono fanamasina zavatra atao ohatra hoe tsy nisy dika mihitsy lisy fa tampoka nisy Covid amin'izay de hita amin'izay hoe zao ke ny antony tonga n'Andriamanitra ny teny hoe zao atao de ndika zany mantsy mampianatra atsika ny zavatra rehetra ny fanamasina tsy hoe zavatra any am-piangonana fa ny zavatra rehetra de ao anatin'izany mihitsy mazava ny fahafantaran'Andriamanitra fa ao anatin'izany mihitsy koa ny zavatra tokony atao amin'ny fiainana isan'andro de ozy izy hoe ny atao amin'ny fanamasina manaraka ozy izy de hampatsiaro atsika ny zavatra rehetra zay nolazain'i Jesosy fanamasina mampatsiahy olona ny tenin'Andriamanitra de ndika zany mantsy tsy hoe mampatsiahy fotsiny hoe zao ny dikany hoe misy an'izao amin'ny baiboly fa mampatsiahy hoe ohatra hoe rehefa manao zavatra any amin'izay tsika de hampatsiahivina hoe zao amin'izay ny dikan'iny de azontsika amin'izay ny fomba fampiarana ny tenin'Andriamanitra de zavatra samy hafa mihitsy mantsy zany hoe mahafantatra tenin'Andriamanitra fotsiny sy hoe mahay mampiatra an'izany amin'ny fiainana andray ohatra kely mihitsy mantsika mahakasika an'izay fanamasina mampatsiahy tenin'Andriamanitra zay jerentsika ohatra Matthieu 2:7 de Jesosy ny teny zany hoe fakatsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany de hanampy anareo zany rehetra zany de za mantsy nisan'ny tenin'Andriamanitra hoe malaza be ohatra ny hoe fanahinao zany daholo ny akabeazan'olona makany am-piangonana fa tsy mitovy mihitsy ny olona manana fanamasina amin'izany ohatra sy ny olona tsy de tadidiko mihitsy mantsy zany tamin'ny fiainako zany efa fantatro taloha be na de tamin'iza vao nanomboka nandray Jesosy kely ary de efa nenao zany tenin'Andriamanitra zany foana fa tamin'izany anefa natahotra foana tamin'izany tsy nahita an'izany hoe zavatra rehetra nanampy anahy manokana zany ohatra fa taorianany hoe nanomboka nafantatra fanamasina amin'izay de nanomboka nanana fifandraisana tao fanamasina de tadidiko zao tamin'ny herintaona mihitsy mantsy de nisy fotoana mantsy ohatra ny hoe nafantatra zay tamin'izany hoe andeha de ny fomba nafantaranay anazy tamin'izany mantsy nivadiko naminany de niteny taminahy hoe andeha zay de rehefa tonga amin'izay mantsy fotoana tamin'izany tamin'ny herintaona de zay tsy nafantatra hoe inona le izy tsy fantatra hoe aiza le toera fa nanomboka hoe ndao fotsiny zany tsika hijery de nanomboka nandeha de tamin'izany zay niala tany Madagasikara tsy nafantatra hoe isinona na isinona de nandeha zay de nisy fotoana zay tamin'izany nakaty Afrique du Sud de ve nisy fotoana zay nakany Zimbabwe kely de nisy fotoana verano tany an-tanàna de tsy hoe natahotra be ohatran'izany tsony de tsy nisy naninona zao zay hatramin'izao tsy nanana tsy ampy mihitsy zay na ndray andro ary fa Andriamanitra namatsy ny zavatra zay nilainay foana
de le izy mihitsy matsy samy hafa ny hoe ianao zao ohatra raha ohatra hoe mbola tsy nafantatra fanamasina de anao koa zao mino fanahinao ny Tenin'Andriamanitra io fa ianao tsy ary nanao zavatra ngeza be hoe mifototra am'zany Tenin'Andriamanitra zany fotsiny hoe za raha mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy famarina de Andriamanitra matsy ena am'izay zavatra rehetra ilaiko de zany mihitsy le fa samy hafan'le izy zany mahasamy hafa zany hoe ianao mahafantatra Tenin'Andriamanitra fotsiny hoe satria ianao tany am-piangonana ianao nisy ny teny sy hoe fanamasina mampatsiahy anao le Tenin'Andriamanitra na hoe manao le izy lasa marina be ao-ponao ao de tika za matsy tsy hoe za vohatra manana Tenin'Andriamanitra tsy fantatro lava mitovy daholo ihany ny baiboly ananantsika rehetra fa mahasamy hafa anazy hoe rehefa misy teny am'izay ka hoe ampatsivy ny fanamasina antsika rehetra hoe manomboka mahafantatra ny fanamasina antsika de manomboka miara-miasa aminazy de manomboka mihaino anazy de afaka manao zavatra ngeza be antsika mino an'le Tenin'Andriamanitra anankiray fantatry ny olon-rehetra iny ihany de ohatran'izany daholo ny olona ohatran'izany daholo ny olona mahita fanasitrana reny ohatra tsy hoe manana baiboly hafa reny fa baiboly mitovy ihany fa hoe ampatsivy ny fanamasina anazy fotsiny hoe ity le Tenin'Andriamanitra le tena mila hijoroanao am'izay am'izao de mahita zavatra ohatran'izany de lasa sitrana izy de raha zany zao natonga na ohatra hoe nanomboka ny aina zany fiaina zany hoe ndao zany tsika andeha de nanomboka ny ala tany an-tanàna de tadidiko tam'izany ny olona an-tanàna matahotra hoe manahoana nareo any manao an'izao fa zay manana ny ampy be foana isan'andro de ny olona nijanona mihitsy ary tam'izany olona tsy nino Tenin'Andriamanitra fa tsy fantatra hoe inona ny tiany atao mitovy ihany nisy fotoana zay miverina tany an-tanàna de mitovy ihany zareo ndraindray de tsy manam-bola ohatra le tsy fanana-bola taloha ihany ndraindray de misy olana miverina foana ohatra le olana taloha ihany de tika za mihitsy matsy hoe ny fiaina kristiana tsy natao iainana tsisy fanamasina de mila mazava tsara ao tsaintsika mihitsy zany misy fotoana kristiana mihitsy matsy ohatra hoe zatran'izany hoe mitady hevitra hafa rohatra miteny Tenin'Andriamanitra hoe fanamasina mampatsiahy antsika Tenin'Andriamanitra de misy fotoana kristiana mieritreritra za tsy hamaky Tenin'Andriamanitra za tsy araka ny fanamasina fa za hivady ihany fa mila ny fiaina kristiana fa tenen'ny baiboly hoe zavatra tsotra hoe izao le izy de mianatra zany tsika hoe rehefa miteny Tenin'Andriamanitra hoe izao de tonga de manaiky tsika hoe eny tompoko ohatran'ireny miaramila reny miaramila zao tsisy an'izany be resaka zany fa rehefa miteny lehibe hoe izao de tonga de zay de mila manana zany toe-tsaina zany mihitsy tsika kristiana fa raha tsy manana zany tsika de sahirana foana de zavatra hitantsika androany matsy ny Tenin'Andriamanitra miteny hoe fanamasina ny solon' Jesosy na lefan'Andriamanitra hipetraka ty amintsika de fanamasina Andriamanitra ty anatintsika de fanamasina mpampianatra fanamasina mpisolo vava antsika fanamasina mampahery antsika de mila tsy misaina zavatra hafa akoatran'izany tsony tsika tena hoe tonga de ataovy milamina am'zany mihitsy ny sainao tsisy zavatra akoatran'izany tsony tsisy hoe mpampahery akoatran'ny fanamasina izy marina mihitsy hoe ohatra hoe za zao ohatra raha ohatra hoe noho ny antony hoe tsy fantatra hoe kivy be loatra mihitsy aho ohatra de mety hoe afaka ohatra hoe mipasteur lasa maminany aminazy de miteny zavatra izy fanamasina ihany miteny aminazy fa ny Tenin'Andriamanitra miteny hoe fanamasina ty anatintsika tsirairay de mila mianatra mahafantatra ny fanamasina ny olona de fiaina kristiana tsy natao iainana am'izao mihitsy de aza mieritreritra zany hoe anana fiaina kristiana tsara ianao hoe hita fanadresena amin'Andriamanitra raha tsisy fanamasina zavatra tsy possible mihitsy zany de tonga de ataovy milamina tsara am'izany fotsiny ny saina de mianatra atsika mamantatra hoe inona hoe iza ny fanamasina de anao koa zao mahafantatra zany ohatra hoe tsy manana fifandraisana akaiky amin'ny fanamasina ao de mahafantatra hoe misy Tenin'Andriamanitra fantatra ao fa tsy inonao be zany rehefa ohatra hoe mitady asa ianao ohatra de mahafantatra an'izany mihitsy ianao misy Tenin'Andriamanitra miteny zany hoe katso aloha fanjakana sy famarina de anampy anareo ny zavatra rehetra fa tsy mino an'izany be zany ianao fa lasa mitaintaina foana de lasa ohatra hoe tsy mahasara ohatra hoe misy zavatra ohatra hoe ngeza be loatra ho anao ohatra de tsy mahasamanao an'izany ary ianao satria matahotra de ny anton'izany tsy mahafantatra fanamasina de tsy mahay mihaino fanamasina rehefa misy fotoana fanamasina ohatra hoe te hampatsiahy Tenin'Andriamanitra aminao de ianao tsy maheno de tika za mantsy zany fiaina kristiana sy ny fanamasina zany mihitsy nitohy ny zavatra nataon'i Jesosy nitohy ny zavatra nataon'i Jesosy de hoe nalefan'Andriamanitra ny fanamasina de lasa mipetraka ty anatintsika de mitovitovy an'iny ihany mantsy fa ny zavatra jerentsika manaraka hoe Jaona 4:7 fa raha tonga amin'ny famarinana de izy nitaridalana anareo marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa izay reny de olazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza de ambarany aminareo de zany zao ny tenen'ny Tenin'Andriamanitra rehefa tonga izy ny fanamasina matsy fa hitantsika tamin'ny Jaona 4:7 hoe fanamasina io famarinana io fa ozy hoe izy nitaridalana antsika marina rehetra de tsy hoe marina sasany tsy hoe zavatra ny am-piangonana fa marina rehetra de mitovy le ohatra nyresako teo ihany zay zao tam'izany namantatra hoe aiza zany toerana manaraka tian'Andriamanitra hipetrahana ohatra de ny fanamasina nitarika anay tam'izay toerana nandehana de nanomboka niteny zavatra ny fanamasina de tadidiko mihitsy zao tam'izany ohatra hoe nisy fotoana zay tam'izany nandeha nakany Zimbabwe de
tany amina toerana bolao eo zay de tao amin'ny hôtely de tam'izany natsapa be mihitsy zay vaty hoe tokony hiala eto tsika ny andro mety hoe ray andro androandro teo zay de lasa zay tonga zoma de lasa zay nandeha de nakany am'le capitale Zimbabwe na hoe Harare zay ny anarany de tany marina ke nisy olona Tenin'Andriamanitra iona taminay de nisy rangaza tany de le tompotrano petrany tany tam'izany de tena nila mpampahery be mihitsy izy tena faran'izay kivy be mihitsy izy tam'izany izy iandry asa nisy asany andrasany de elaela le izy tsy nety mivoaka mihitsy de ny kivy be zareo mivady de ny tsy nisy fanantenana ntsony mihitsy de mifampahery te foana zay de tena hoe na de zay mifankahita isan'andro ary de ohatra mahita na mifalifaly mitsikitsiky izy de efa mafaly anazy de dikan'izany Andriamanitra mampafantatra antsika zavatra ho avy de ohatra zany koa zao nafantaranay zany hoe andeha tam'izany ary ny asa tsy fantatra hoe ahoana tam'izany vola tsy nisy tam'izay vao nitenen'Andriamanitra za voalohany fa Andriamanitra mampafantatra zavatra ho avy de izy mantsy zany hoe mila mafantatra zany mihitsika hoe fiainana kristianina tsy natao iainana rery sarotra ny fiainana de ny fiainana koa hitsapa atsika raha ohatra hoe tsy manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra atsika de hiozongozona de Andriamanitra manana zavatra mihoatra manana faniriana ohatra zany amintsika daholo Andriamanitra manana sitrapo tsara amintsika daholo Andriamanitra fa atsika ny tsy maheno de za mantsy nataon'ny kristianina indraindray hoe ohatra hoe misy olana de tsy hoe miezaka meno an'Andriamanitra izy fa miezaka miteny amin'Andriamanitra foana ohatra hoe mivavaka misy olona manana fisainana zany hoe ifadiko anina mihitsy ohatra ny mietrerana zany hoe raha fadiana de mampalelo an'Andriamanitra kokoa ny fiainana kristianina tsy zany tsy hoe tsika miezaka miteny zavatra amin'Andriamanitra foana de mietreritra an'Andriamanitra hoe marena zavatra tena faran'izay zava-dehibe mila azonao mihitsy zany hoe Andriamanitra maheno fa tsika ny tsy maheno de zany teneny hoe fanamasina ozy izy nitarika atsika ny marina rehetra izy ny ampianatra atsika hoe zao ny atao rehefa eto zao ny atao rehefa eto zao ny atao rehefa eto de na de zay zavatra ho avy ary de ambarany amintsika de raha ohatra hoe manana orinasa ianao ohatra na ohatra hoe manana orinasa kely faran'izay kely ary de raha ohatra hoe tsy mety mitombola izy de tsy fanamasina zay le zavatra tsy ampy satria fanamasina ampianatranao hoe zao ny atao zao ny atao zao ny atao de fanamasina mampiomana anao raha ohatra hoe izy zavatra mitrango ohatra nyreny covid reny ndray de fanamasina mampiomana anao miomana amina zavatra ohatran'izao am'izay tsy tampohana zavatra ohatran'izany ntsony de dika zany mantsy fiainana kristianina tsy natao iainana rery Jesosy mihitsy nitena zany tam'ilay Tenin'Andriamanitra vakitsika teo hoe tsy emelanareo rery aho izy fa ho akaty aminareo zao toko 7:7 tsy emelanareo kamboty aho akaty aminareo de dika zany mantsy zany sitrapon'Andriamanitra amintsika Jesosy tsy tia melantsika rery zany mihitsy koa fa fanamasina le izy tsy hoe isotra hoe vorona ohatra hipetraka amin'ny sorokitsika de tena hoe raha vao azao atao fa fanamasina le izy de ohatran'izany fomba nafantaranay zany hoe aiza zay ny tian'Andriamanitra hipetraka de le izy mantsy ny zavatra sarotra antranga mihitsy raha ohatra zao zay tsy nainen'ny fanamasina de kivy mihitsy zay tam'izany raha ohatra hoe tsy neno an'Andriamanitra fa nijery le zavanisy raha hoe nieritreritran'izany hoe le zavanisy niteny afantarana hoe inona ny tian'Andriamanitra atao de zany mantsy ny fomba fiasan'Andriamanitra de zany nataon'Andriamanitra hoe ny fanamasina niteny aty anatintsika de mila mianatra mihaino ny fanamasina atsika de mila mianatra miaraka amin'ny fanamasina de rehetra jery ten'Andriamanitra hafa ihany ary sika efa nijerentsika kely mihitsy mantsy tamin'ny vidéo tamin'ny farany Korintana voalohany toko 2 de 9:9 fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hita amin'ny maso ary tsy mbola reny sofina nanitra tao am-pon'ny olona na inona ny fanamboaran'Andriamanitra ho an'izay tia azy de isika no nanamboaran'Andriamanitra zany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamantatra zavatra rehetra na de ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy de mitovy ihany ny ten'Andriamanitra miteny izany hoe fomba anankiray ihany nefa atsika mamantatra an'Andriamanitra de nefa atsika malina hita tamin'izao toko 7:7 de 7 Jesosy niteny hoe izao ny fiainana mandrakizay de mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nindranao de raha ohatra hoe fanamasina ihany mamantatra an'Andriamanitra de raha ohatra hoe fiainana mandrakizay de mahafantatra an'Andriamanitra dikan'izany fanamasina ihany rehefa atsika maimeno ny fanamasina ihany zay atsika vao afaka miaina zany hoe fiainana mandrakizay zany de fiainana mandrakizay manomboka eto de zany mantsy fomba fiasan'Andriamanitra Andriamanitra tsy hoe tsy maheno ohatra de raha ohatra hoe misy olana atsika amin'ny fiainantsika de hoe miezaka miteny foana amin'Andriamanitra misy kristiana manana fisainana zany hoe Andriamanitra nadray tsy de mazoto hiresaka ohatra na tsy heno de mila verina foana mivavaka zavatra mitovy foana isan'andro tsy zany le izy fa Andriamanitra manana marina ny fanamasina nitarika atsika amin'ny marina rehetra iny de dikan'izany tsy hoe Andriamanitra tsy mamaly vavaka fa atsika ny tsy maheno de mila zavatra ataontsika milamina tsara tsy atsika fotsiny misy mantsany zavatra tsy hoe mila isalasalan'ny kristiana hoe za ary ve ino zany hoe misy fanamasina zany sa za naraka amin'ny fomba fataonay aty am-piangonana ihany
dia nantamahatonga na amin'ny tena za mihitsy mantsy be diabe ny fiangonana tsy mahafantatra fanamasina za zao nivavaka tamina fiangonana ohatran'izany taloha mira mahakasika fanamasina zay dia zay ary tamin'izany eritrehetra ny fanamasina rehefa mira dia midina dia rehefa mijanona tsy mira dia lasa dia manao za foana izy midina dia lasa tsy zany fo izy Jesosy fa fanamasina ozy izy iran'Andriamanitra dia hijanona ty amintsika mandrakizay fanamasina Andriamanitra mipetraka ty amintsika mandrakizay dia zany ny fomba fiasan'Andriamanitra dia tena hoe mila ataontsika milamina tsara ao tsaintsika fotsiny zany dia miomana amin'izany tsika mahafantatra hoe ay zany dingana manaraka mila ataoko amin'ny fiainana kristiana dia mamantatra ny fanamasina dia mandray fanamasina dia resaka zany mantsika fa roatra efa malina kely ianao dia eo amin'ny liko mantsy le izy liko toko fa 1:10 dia 7:10 koa ianareo na dia raha tsy aza mahalala nome zavatsoa any zanakareo tsy mainka evanindray zay ny an-danitra no hanome fanamasina ho an'izay mangataka aminy dia lizy mantsy zany hoe mangataka ny azahoana le fanamasina dia mangataka tsotra fotsiny fa izy mbola jerentsika eny amin'ny video manaraka fa zavatra tena mila hoe fantatrao amin'izao video zao dia ny fiainanao kristiana ianao tsy ny fironan'Andriamanitra mihitsy hoe andeha rery tsisy fanamasina dia aza mieritreritra n'izany mihitsy fa zavatra tsy possible mihitsy zany fa rehetra te hiaina fiainana misy fandresena zany anao te hiaina fiainana hoe mahita le zavatra tian'Andriamanitra omena anao dia anao zany mila mianatra mihaino an'Andriamanitra dia mianatra miaraka amin'ny fanamasina dia zay ny ten'Andriamanitra jerentsika dia ny video manaraka antsika mbola manomy resaka mahakasika an'izay fanamasina zay ihany satria tianao ao fa zanaka malalanao satria